La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Nulchanao ni Fampalalambaovao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manulchawanao ni Vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Miditra amin'ny deuxième vague-ny Covid-19 ny eto Madagasikara. Ho an'ny omaly miisa 700 ireo tranga vaovao marina ary miampy 4 ireo namony ainy. Isan'ny fipetragoavana lazain'ny filohan'ny Repoblika ny fanakatonana Nosy be sy Mahajanga. Avozina manontolo lalam-pirenena fahenina miaingy ao Ambanja hatrany Antsiranana. Ary efa lasa any amin'ny Banque Européenne d'Investissement izay mahatsy volany lisitra ireo orinasa afaka manao ny asa. Eo am-piandrasana ny fanadihadiana izay tanterahan'ny BEI mandeha ny asa maika ankehitriny. Iverina baren'i Madagasikara bolida sy ireo mpilalao malagasy ao Frantsa amin'ny fifanitsanana ny kanina 2024 raha nambaran'i Nicolas Dupuis. Iainga androany hiazo an'i Ethiopia ireo délégation avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena maherin'ny 20 tapitrisa ankehitriny ireo olona any Royaume-Uni no vita vaksiny. Iverina tsy kelikely amin'ny fiainana andavanandro ireo mponina any amin'ny toerana. Ny ateteny revatra. Salantra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Écoule TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao miditra amin'ny deuxième vague-ny Covid-19 eto Madagasikara amin'ny zao fotoana izao. Ho an'ny omaly mahakasika ny antotanisa miisa 700 ireo tranga vaovao marina ary miampy 4 ireo olona namony ainy. Michela Ranaritsona. Raha ny antotanisa ho an'ny omaly 20 martsa 2024 amin'ny fitiliana 13 miisa 700 ireo tranga vaovao vao marina ary ny ampien ireo olona namony ainy miisa 7 ireo olona sitrana. Nambaran'ny filohan'ny Repoblika tamin'ny fomba ofisialy omaly fa miditra amin'ny deuxième vague ny Covid-19 isika eto Madagasikara. Efa tafiditra eto Madagasikara zany amin'izao tsika amin'ny teny izao ny variant avy any Afrika Atsimo. Ny zavatra raha ny antotanisa azo satria raha nytenenitsika teo efa nytenenitsika teo ny hoe tao anatin'ny iray volana dia 2000 mahery ny olona tratrany mitondra ny tsimikaretina ary 570 ny olona ndaozany fahafatesana. Zany hoe raha ampitanany tamin'ny herintaona zany aloha dia tsy azo lazaina hoe betsaka, tsy azo lazaina hoe vitsy fa raha tamin'ny herintaona ohatr'izao tsika ny zavatra lesina afaka sotomontsika dia tamin'ny volana Jontsika niakatra tamin'ny pic ka hatramin'ny volana Aogositra. Zany hoe mila miomana amin'izany zany tsika amin'izao tsika amin'ny teny izao. Fa nytaninao nga mandeha valiko hoe ao anatin'ny deuxième vague ve tsika izao dia ny valiny dia miditra ao anatin'ny deuxième vague manomboka miditra ao anatin'ny deuxième vague ny firenena malagasy ankehitriny. Raha ny fanazavana hatrany tsy mbola hiditra amin'ny fiboana isika saingy miankina amin'ny fivoaran'ny fiparitahan'ny aretina izany. Hozarana maimaim-poana ny fanafody ho an'ireo izay vao maritra fa mitondra ny Covid-19. Iverina hisokatra ny village voara manomboka rahampitso 20 martsa ary isy ny fitiliana maimaim-poana. Isy ihany koa ny fizarana maimaim-poana ny CVO isan'ny pokotany. Fa isan'ireo fepetra-goavana no lazain'ny filohan'ny Repoblika ny fanakatonana ny Nosy be sy Mahajanga. Fepetra manokana izay ho raisiny noho ny fianaky ny valanaretina sy indrindra ny fisian'ireo variant zay hita avy an'ny Mahajanga, hita avy an'ny Nosy be ary nitarika fahafatesana maro tao anatin'iny herinandro iny dia akatona tanteraka aloha mandritra ny 12 andro Nosy be sy Mahajanga. Ary mikasika Nosy be manokana dia amin'ny asabotsy izao zany no fiaramanidina farany afaka mivoaka ny firenena
ary tsy misy olona avy any ivelany intsony afaka miditra eto amin'ny firenena zay tonga avy any Anosibe. Izany dia jarevantsika eo anatin'ny 15 andro. Hatreto zava-dehibe amin'ny fifehezina ny fiparian'ny COVID-19 ny fanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana, ny fanaovana ny arovava-orana, ny fanajana ny elanelana iray metatra ary ny fanasana arak'izay tratra ny tanana. Mbola voarara ihany koa ny famoriana olona mihoatra ny 200. Lafim-baovao hafa kosa indray dia avoazana manontolo lalam-pirenena hafa enina miainga eo ambanja hatrany Antsiranana ary efa lasany amin'ny Banque Européenne d'Investissement izay amatsy volany lisitra ireo orinasa afaka anao ny asa. Efa mandeha ihany koa ny asa maika amin'izao fotoana izao iona saina. Anomboka tsy ho ela ny fanavaozana manontolo na ny réhabilitation totale ny lalam-pirenena fahinina miainga eo ambanja hatrany Antsiranana ary efa lasany amin'ny mpamatsy volany lisitrireo orinasa namaly ny tolobida ny fanjakana malagasy. Misy ny fanadihadiana tanterahany Banque Européenne d'Investissement na ny BEI amin'ireo orinasa ka izay mahafeno ny fepetra no anatanteraka ny asa. Miandry ny fanadihadiana mikasika an'ireo orinasa nahazo ny tolobidy avy amin'ny Banque Européenne d'Investissement ny fanjakana dia manomboka ny asa satria hitanareo fa asa nitetina amina tapitrisany maro euro izy io dia mila mahafantatra ny mpamatsy vola hoe tena orinasa madio tanteraka ve io orinasa manatanteraka ny asa io entreprise tsy nandray anjara tamina resaka kolikoly na asa tsy manjary na teto Madagasikara na tany amin'ny firenena hafa zay vao afaka manatanteraka sy afaka omena an'ireo asa ireo dia manao ny fanadihadiana an'izay zareo any amin'ny tokony efa fantatra ireo anarana orinasa na lefa tany dia miandry zany ny fanekenana na tsy izay avoakan'izareo avana ataontsika amin'ny teny frantsay na vidinao en objection sisa raha mivoaka rapitso zany na raha afaka pitso dia afaka tonga dia midina ty ireo orinasa ireo zany hoe raha ny faniriana aloha mino fa herinandro vitsivitsy sisa ny saina satria efa voavaly ny fanontaniana maromaro izay napetraky ny varotra ambony Europeanina amin'ireo entreprise ireo. Efa tsy aty amin'ny fanjakana malagasy tsony moa zany ny fanontaniana fa efa amin'ireo entreprise ireo. No hatsaraina ny boky nandraikitra amin'ny tolobidy izay nataon'ny fanjakana malagasy amin'izay fanamboarana lalam-pirenena fahenina izay. Isy ny fanaramaso entitra atao amin'izay orinasa anatanteraka ny asa amin'ny fanarahana izany toy ny atevin'ny structure, ny tara izay apetraka sy ny sisa. Tanjona ny ananana fotodrafitrasa maharitra sy manaraka ny fenitra rehetra hisoroana ny fanamboaran-dalana miverimberina tahaka ny zava-nisy hatr'izay. Eo ampiandrasana izany, mandeha ankehitriny ny asa maika amin'ireo ampahan-dalana ratsy amin'ny lalam-pirenena fahenina iny hisoroana ny fahatapahan'ny lalana. Misy ny fiara-miasa amin'ny orinasa CRBC amin'ny fanomezana ny vato anampy amin'ny fanatanterahana izany. Asa fanamboarana maika izay aharitra 3 volana ary isatra ny orinasa ijany eny an-toerana mandra-patapitra ny fotoam-pahavaratra. Jery fanamboarana an'ireo lalana tena faran'izay simba nataontsika amin'ny teny frantsay point noir ny lalana route nationale 6 iny mba nalana an'ireo le tena toerana faran'izay ataoko teo hoe point noir teo tsy asa fa io no asa farany fa vonjy maika io mba fa tsy atapaka ny famoivoizana amin'ity lalam-pirenena fahenina iny fa hoezahana zay amafy le asa na dia vonjy maika arany mba tsy hiteraka olana indray raha pitso tsy raha afaka pitso. Eto dia tsara marihana fa araka mahasa vonjy maika zay dia tsy atapahan'ny lalana no hoezahana sy mba ahafahana mifamezivezy ampilaminana. Ankoatra izay, nisy ihany koa ny fijerena ny fisotry ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena fa 5A izay mirefy 50 kilometatra tanterahan'ny orinasa CRBC. Tsy araka ny feim-potoana voafaritra ny fanamboarana fa nisy ny fahatarana noho ny valan'aretina COVID-19 sy ny rotsakorana ny fanesy tany an-toerana ary fainganana ny fomba fiasan'ny orinasa. Raha nisy fahatarana kely izy noho ny rotsakorana be loatra tamin'ity fa afaka ratrapena le izy rehefa tonga ny fitsaran'ny orana. Dia izay moa ny fantoromarika menandry zareo entreprise izay manatanteraka ny asa hoe tokony azakazaka amin'izay nareo raha vao mitsahatra ny orana. Eo amin'ny 430 zany ny fandrosin'ny asa. Izay vity izay zany dia ny tao ny terrassement, tao ny travaux préparatoires, dia ny ouvrage toy ny dalo sy ny buse ary ny assainissement.
raha ny zava-misy na tsy mbola vita aza ny asa fanamboarana efa maro ny trangana rozam-pifamoivoizana tamin'ny RN5 iny izay anairana ny rehetra mba hitandrana hisoroana ny faratrana sy ny famoizana ain'olona. Nandritra ity fijerena ny asa fanamboaran-dalana amin'ny RN5 sy ny RN6 ity, maro ny toromarika nomeny ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy amin'ireo orinasa rehetra manatanteraka ny asa mba hanana ny fotodrafitra samaritra sy manaraka ny fenitra. Maro amin'ireo arifana sy bizo amin'ny lalam-pirenena fahenina no misy mangalatra amin'izao fotoana izao manampy ny fahasimban'ny lalana. Ampiana ny teti-bola atokana anamboarana ny lalana ny fanarenana azy ireny raha ny fanazavana. Io na saina. Nisy nangalatra ny ankamaroan'ireo arifana na ny garde corps métallique amin'ny lalam-pirenena fahenina miainga eo Ambondromamy hatrany Antsiranana. Ankoatra izay efa tonga hatramin'ny fakana ireo bizo métallique any ambanin'ny lalana ihany koa ireo mpangalatra. Hitantsika eto amin'ity tetezana ity zany zao fa noho ny etraketraky ny sika mpampiasa ny lalana sy ny vahoaka dia lasa misy mangalatra daholo ny garde corps amin'ilay fotodrafitrasa rehetrarehetra. Hitantsika nefany fa lalana eto amin'ny lalam-pirenena fahenina amin'izao dia tena simba tanteraka. Raha ohatra zany ka vola tokony hanamboarana an'ilay lalana dia lasa mivadika any amin'ilay fiarovana an'ilay fotodrafitrasa indray ilay izy. Ankoatran'izay koa tena mandeha be mihitsy izao ny fangalarana ny buse métallique eto amin'ity lalam-pirenena ity. Raha isaina zao ny isan'ilay buse vandalisé tsy teny fotsiny afa-tsy eo amin'ny PK 0 eto amin'ny RN6 zany mandrapatonga ny amin'ny PK 468 dia folo ny fitambaran'ny bus vandalisé zany hoe bus nisy nangalatra zany. Izay fotsiny zany zao ny hitatreto fa any amin'ilay faritra hafa zany tena mbola inonay fa tena mbola betsaka ilay izy. Tokony handray ny andraikitra tandrify azy amin'ny fiarovana ny fotodrafitrasa toy izao na ny olon-tsotra na ireo tompony andraikitra isan-tokony hisoroana ny fatiantoka. Entanina koa zany ny tompona andraikitra mahefa rehetrarehetra eto amin'ny manodidina na ny gendarme na ny commune na ny fokotany ny district mba hanentana ny vahoaka sy andray andraikitra amin'ny fanaraha-maso an'ireny fotodrafitrasa fa fanana ny vahoaka rehetrarehetra mantsy ilay izy fa lasa noho ny etraketraky ny sasany dia lasa ny vahoaka rehetrarehetra no mijaly amin'ilay izy. Mahatonga ny fahatapahan'ny lalana ny fanesorana ireo buse métallique noho izany hitarika ny fiotsahan'ny arabe. Tsy maintsy rosoana araka izany ny asa maika na ny travaux d'urgence ho tanterahan'ny fitondram-panjakana. Raha ny fanazavana, vola ahafana manamboatra ny lalana ratsy amin'ny lalam-pirenena no tsy maintsy akana anamboarana indray ny trangan-javatra tahaka izao. Ilaina araka izany ny fandraisana andraikitry ny tsirairay mainga amin'ny vahoaka eny fotony, ny mpampiasa lalana, ny tompona andraikitra isan-tokony mba hanara-maso sy hosarotiny amin'ny fananana iombonana. Tontolo ny kitra kosa indray dia hiverina ao amin'ny baren'ny Madagasikara bolida sy ireo mpilalao malagasy ao a Frantsa amin'ny fifanitsanana ny kanina 2024 raha nambaran'ny mpanazatra Nicolas Dupuis. Anainga androany azy ny Ethiopie ireo délégation avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Abraham Randriamanana. Tafiditra ao anatin'ny fanomanana ny fifanitsanan'ny kanina 2024 nanambara androany ny mpanazatra Nicolas Dupuis fa handrafitra ny ekipa pirenena ireo mpilalao malagasy any Frantsa tao aorian'ny fepetra vaovao napetraky ny tompona andraikitra. Hier, une loi grâce au gouvernement français. Omaly, nisy ny lalàna vaovao napetraky ny fitondram-panjakana sy ny federasiona frantsay izay nilaza fa raha ohatra ka misy ny fiaramanidina manokana afaka maka ireo mpilalao dia tsy misy ny ahiahy amin'ny famerenan'ireo mpilalao ireo ao Frantsa. Manoloan'izany, namela malalaka ireo mpilalao malagasy hiatrika ny fifanitsanana ireo klub. Ho avy arak'izany, i Jérôme Mambry, Carolus, Bolida, Mathias sy ireo mpilalao hafa miaraka amin'ireo mpilalao vaovao. Les autres seront bien là avec des nouveaux. Les... Tsara marina zany fa miafitete avion zantsika, avion Airbus anankiray A320 hitondra ireo joueurantsika ireo rehefa verina avy ihany koa zareo amin'ny alakamisy dia misy avion hafa ihany koa affrétentsika makany Tamatafy le même jour mba hananareo telo na efatr'andro io manana amin'ny 6e journée. Ankoatra izay, andalana ihany koa ny fanomanana ny andro fahaenina ny fifanitsanan'ny kanina 2024 izay tanterahina ny fahatelopolon'ny volana Marsa izao any Barika 5 raha ny fanazavana miankina amin'ny fivoaran'ny valinaretina kosa ny famerina ireo mpijery afaka hanatrika izany. Jerena akaiky ny lafiny ara-pahasalamana
efa nangataka atsika tany amin'ny CAF raha 1500 ny capacité 15 000 ny capacité ny d'accueil ny barika dimy mahazaka olona 15 000 zany barika dimy dia 1500 no atsika avy amin'ny CAF no afaka hiatrika fa io arakaraky ny fivoarany fepetra ara-pahasalamana sy ny zavatra rehetra miaraka amin'izay zavatra zay. Tsy aivina androany no ananga azy any Etiopia ireo délégationna malagasy avy eto an-toerana sy avy any ivelany ho fiatrehina ny lalao ionan'ny bary any Madagasikara sy Etiopia amin'ny andro fahadimy ny fifantsanan'ny kanina ny 24 martsa ho avy izao. Ahitany tony any androy ny faritra rehetra eto Madagasikara ny taonina 720 raha tsy voarina ny ala simba rehetra eto Madagasikara. Marina androany ihany koa ny andro maneran-tany ho an'ny ala. Michela Renardo. Efapolo isanjaton'ny ala eto Madagasikara no potika tao anatin'ny 10 taona. Isaky ny 10 taona ala iray tapitrisa hektara no simba. Raha toa ka nantsoina ho nosy maitso i Madagasikara teo aloha tsy misy afa-tsy ny 1.5 tapitrisa hektara amin'izao ny ala eto amintsika. Ihana ahitany toy ny any androy ny faritra rehetra Madagasikara ny taona 72 raha tsy voarina ny ala simba rehetra raha ny fanazavana. 12 isanjaton'ny velarana eto Madagasikara sisa no velarana misy ala. Ary raha mitoy fanapitehana sy ny afanganam-pandehan'izany fanapitehana dia afaka 10 taona latsaka 5 taona ara ny voka-pikarohana dia miteny fa tsy misy ala intsony eto Madagasikara. Fatatsika ny fiatraikan'izany zany hoe tsy manatsafidy isika fa tsy maintsy mandeha ny fambolekazo, mandeha ny fikolokoloana, mandeha ny ady amin'ny afo fa indrindra ny fiarovana ny ala sisa tavela. Ary eo no tena anaovana antsoavo amin'ny hoe ampioa ny pianala sy izay atao amin'ny ministèran'ny tontolo iainana amin'izay fiarovana ny faritra arovana izay. Io no miantoka ny rano fivelomantsika. Io no miantoka ny aina ary fatatsika ny zavatra misy any amin'ny faritra Androy. Tsy eketsika hoe ny zava-misy any amin'ny faritra Androy io no ahazo ny roapatelo ny velarana eto Madagasikara satria izay no hitranga amin'ny taona 73 raha tsy misy izay fanaovana ezaka goavana dian'izao izay. Maro ny antony mahasimba ny ala eto Madagasikara fa isan'ny voalohany amin'izany ny tavy, eo ihany koa ny fanaovana arina. Mariana androany 1 martsa ny andro maneran-tany ho an'ny ala. Nisy ny lanonana ara-miaramila izay nanomezana galony ireo mpianala ary koa nanomezana mari-pakasitrahana ireo mpianala lasa ny sotro ronono. Taorian'izay dia nisy ny fambolena zanakazo Polonia ary nofarana tamin'ny fanaraha-maso ireo hazo efa maniry. Fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny ala izay notanterahana teny amin'ny station forestière Ambatofotsy. Tonga ny fotoana ny dokavarotra isika orinan'izay ny adantsika ny olana ny mpanjono any amin'ny distrika ny Vatomandry any eo any koa ny Siapiarina Zavoka ao amin'ny distrika ny Mandoto. Rehefa avy vary. Tellement mora hoanina, misy antso, misy SMS, misy internet mandritra ny tontolo andro, arivo ariary fotsiny a. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Tombola lehibe miaraka amin'ny Canal Plus. Loka maro no miandry anao, zay anao abonnement na réabonnement. $60,000 ny bouquet évasion miaraka amin'ny décodeur. Tolotra manankery hatramin'ny 1.3 martsa. Les bouquets Canal Plus. Miditra ny tapany faharoa ny vaovao isika. Mbola maro ny fanelikiliana ataon'ny fiarahamonina ny olona tratran'ny trisomie 21. Lesoka ny tsy fahafantarana nakamitarika fa diso-kevitra. Yves Richard.
tanana taratasy aferitsika kely indray za tsy hivitoerana manokana mandray an-tanana ny zaza tratra ny fahasamihafanany eto. Ray aman-dreny mananjanaka trizomika ny fanolo-tanana amin'ny fanampiana ny zanany manoloana ny fahasamihafana. Ny ainga avy amin'ity renim-pianakaviana mananjanaka trizomika ity ny tsirikevitra taorian'ny fahitany. Ny olana no sedraina indrindra ny fanilikiliana nataony ny fiarahamonina. Tena mipetraka le fanilikiliana, izay indrindra n'izany no mampatonga an'ilay fijoroana vavolombela ohatr'izao satria le fanilikiliana angamba tena mety hoe tsapa aloha zany tsy fahafantarana ny tena antony satria tsy fantatry ny olona loatra hoe inona le trisomie 21 arety mifindra ve io sa inona dia izay tena tsapa zany hoe mahatonga ny olona manilika. Indrindray koa moa zany ny olona miteny hoe adala. Tsy adala akory zany ny olona manana mitondra ny trisomie 21 ohatra ny fahasembanana hafa fa tsy fahatomombanana izay le izy zany tsy adala izy akory fa tsy fahatomombanana tsy hitovizany amin'ny olona hafa. Efa mananika ny 20 ny zaza trizomika mahazo tantsorika madinika eto. Entin'izy ireo hanampiana ny zaza hivelatra manoloana izay fahasamihafana izay avokoa ny dia amin'ny fampianarana mihira sy ny maro hafa. Anatin'ny fampianarana kisary sy mandoko izy ireo nandritra ny fotoana nandalovana teny Antoerana. Isana anaiky ny fambizarany zava-bitany Osea 12 taona. Tovy rang anao se a? Rang. Voilà. Dia asiana couleur. Na lokony ty? Na lokony ty? Jaune. Bravo se a. Couleur. Sarina ino eo se a? Sarina ino eo? Poma. Nga poma jaune. Ina lokony poma? Sarina ino eo? Mananasy. Mananasy. Ary inona ny orange? Sarina inona ny orange? Karoty. Ataovy sary karoty na vary. Mahay karoty ose sa tsy mahay? Mahay. Ataovy ary. Zao karoty. Atao maman ary. Guide maman. Zao. Tasina zay. Azo beazana toy ny rehetra ny zaza trizomika saingy ilaina faharetana hoy ny fanazavana. Ilaina ihany koa ny fandraisana an-tanana mialoha ahafahana manampy haingana ny famivelarana azy ireo. Efa maro ny zaza trizomika azo lazaina ho nahavita fianarana lavitra raha oharina amin'ny toe-batany any ivelany. Androany fa 20 ny volana martsa ny andro maneran-tany ho an'ny trisomie 21. Lafo mavao hafa kosa indray dia misedra olana ara-pitaovana ny mpanjona an-dranomasina madinika ao amin'ny distriktan'ny Vatomandry. Efa zarizary avokoa ny lakana ampiasain'ny ankamaroan'izy ireo. Ivrisha. Tsy latsaky ny 5 isan-taona ny mpanjona madinika maty an-dranomasina anatin'ny distriktan'ny Vatomandry. Isan'ny lesoka ny lafiny ara-pitaovana izay efa zarizary avokoa. Ho an'ny mpanjona 100 ny mivondrona anatin'ny fikambanana mpanjona maro fototra. Efa saika namboamboarina avokoa ny lakana ety mamakivaky ny ranomasina. Io magnatrika sika zao io fitaovana ampiasainay aty na tsara na rasy ny rano le retina mampianay ranomasina be. Vaky zao izy io fa vaky misy zao izy eo dia natambatra amin'ny hazo heliko. Misy kakazo misy nanambarina an'io agnatiny akao dia io izy rakofana berkanina aty. Efa piesina efa sy vatan'le lakana sony zany ty fa mitady piesy hafa misy apetapetaka amin'ny anambarina anazy koa ty zao le teneniko teo piesy ty. Igny ihany zao ny vatan-dakana amin'ity. Ireto piesy daholo reto. Fa piesy na lakana hafa zany natambatambatra. Mandidina ny 5 alina sy 2 hetsy hatramin'ny 2 hetsy ariary ankilan'ny vidin'ny lakana madinika azo ampiasaina amin'ny fanjonoana an-dranomasina.
Mavesatra ho an'ireo mpanjono madinika ny fanangonana ny vola noho ny faharatsian'ny vidiny hazan-dranomasina. Eo ihany koa ny vokatra izay efa manomboka mihavitsy raha ny any an-toerana. Tamin'ny avatamin'ny raha zany tamin'ny ambifolo. Sisy amatra loka aty zao. Sisy loka. Asa mangasiaka koa amin'izany satria lasa raha ziaby lasa fiaretaka aby sy rano fiainana ity zao. Ranomasina maloto, toerana tokony misy loka maloto, lasa milefa aby zao loka. Isan'andro mahazo amin'ny 4 kilô eo? Ah, 5 kilô. Efa mahazo efatra arivo, 5 arivo, dia efa ilo mba hividianana sakafo. Ndreny tefa amin'ny 10 mandraina dia ndray fa amin'ny 10 arivo koa vao miakatra. Ady tokony zao fa dia 5 ndraika 5 000, 10 000. Zaza tokony. Ankoatra ny lakana, maro ny fitaovana angatahan'izy ireo hanatsarana ny asa manodidina ny zono. Isan'izany arato sy ny maro hafa. Antsoava arak'izany no ataon'ireo mpanjono madinika anatin'ny distrikan'ny Vatomandry ny hijerena ny tantsorika azo anampiana azy ireo. Ireo mpanjono izay efa manomboka miditra amin'ny sehatra ny matianina avokoa. Vamin'ny fotoana ahafahavokarany zavoka amin'izao fotoana izao any amin'ny distrikan'ny Mandoto. Maro ireo tantsa any an-toerana no manondrana izany manerana ireo faritra maro eto Madagasikara. Kolo TV Antsirabe. Anisan'ny manamarika ny tanàna ny Mandoto ny fahavokaran'ny zavoka ary ao anatin'ny vanim-potoana tanteraka amin'izao fotoana izao aty an-toerana. Saika hita eto avokoa ireo voankazo rehetra fa ny tena betsaka mivarotra dia ny zavoka. Mpivarotra voankazo iray eto Mandoto no tafaresaka taminay tamin'ny fotoana nandalovanay teto. Manana mampiavaka azy ny zavoka eto Mandoto raha oharina amin'ireo faritra hafa no toetany aty an-toerana izay mety tsara amin'ny voankazo io. Tena tsara ny zavoka satria mety amin'ilay toetany eto Mandoto ilay zavoka satria nety sady tsy namany mafana be mbola miandro vazo moa tsy namany mangatsiaka be anatsirabe koa fa atonontonony ary mety amin'ilay zavoka mihitsy zany ilay toetany aty. Zavoka zany manomboka miakatra izy zany zao hatrany amin'ny avril any ny zavoka zany raha ny eto an-toerana. Misy karazany roa ny zavoka vokatra eto, ao ny zavoka mena sy ny zavoka maitso. Ny alehibeany kosa dia misy ny boribory sy ny lavalava. Zavoka mena dia zavoka maitso izay fotsiny zany. Ilay zavoka mena maitso izy toazana fa mena izy rehefa masaka. Dia ny karazany indray misy lavalava, misy boribory. Raha hoany tamin'ity taona ity dia tsara ny vokatra ka tsy lany eto an-toerana ary saika ondrana any amin'ireo faritra hafa eto Madagasikara. Raha ny eto an-toerana ihany dia tsy mahalany ny zavoka fa ny ondrana ny tena betsaka araka ny lazaiko teo satria raha ohatra ka tena eto ny zavoka no miakatra eto daholo ny vokatra eto dia tsy lany eto satria tena tanàna mamokatra ilay Mandoto amin'ny ankapobeny. Miondrana moa zany sika hoe ao Antsirabe dia ao Antananarivo ihany zany tena fiondrana ny zavoka avy eto Mandoto na ny vokatra. Dia miakan-drefana indray miandry vazo, morondava ihany koa. Manodidina ny ariary ka hatramin'ny 500 ariary arakaraka ny alehibeany ny hamarotana ny zavoka iray eto Mandoto. Vitsy ireo mpanjifa hoy ireo mpivarotra fa ireo vahiny mpandalo no tena mividy ny vokatra. Hatreto aloha ny tsena zany ny raha no hoan'ny eto an-toerana dia tsy dia hita loatra hoe saika manana zany ny ankamaroan'ny olona dia tsy dia mandeha loatra raha ny eto an-toerana fa amin'ny vahiny mandalo zany ny tena andrasana entiny amin'ilay resaka zavoka na voankazo amidy eto. Araka izany dia ao anatin'ny fahavokarany tanteraka ny zavoka amin'izao fotoana izao ka tsara ny mihinana azy io izay anisany manamafy ny hery fiarovana eo amin'ny vatantsika olombelona. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia any Congo maheriny roa tapitrisa ireo mpifidina antsonana an-dajabato tamin'ity androany ity nandritra ny fifidianana 10 any an-toerana fanadina. Tontosandroany ny fanatanterana ny fifidianana 10 tany Congo, misafidy ireo kandidata nandray anjara tamin'izany izay ahitana ny filoham-pirenasa. Niantso tamin'ny fametrahana mpanara-maso iny anivon'ireo biro fandatsaham-bato ireo mpitondra fivavahana tany an-toerana, fangatahana izay nolavin'ny tompona andraikitra. Raha ny fampitam-baovao, nahitana fienany ny taham-pandraisana anjaran'ireo mpifidy tany an-toerana raha oharina ny tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2024 izay latsaky ny fitopolo isan-jato. Ankoatra izay, tapaka nandritra ny fanatanterahana ny fifidianana ny tambazotra serasera sosialy sy ny internet tany Congo Brazzaville. Maresaka iraisam-pirenena izay hatrany dia maheriny 20 tapitrisa ankehitriny ireo mponina any Royaume-Uni no vita vaksiny iverina tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro ireo mponina any an-toerana fanadina.
Iverina amin'ny fiainana andavanandro ireo mponina ao Royaume-Uni ao aoriany ny fanatanterana ny vaksiny fahoberany nambaran'ny tompon'andraikitry ny fahasalamana ny antoerana. Mizara 4 ireo dingana amin'ny fametrahana ny fiverenana tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro raha ny fanambarana nataon'ny Prime Ministra Britanika Boris Johnson. Tafiditra amin'izany ny fanokafana ireo sekoly nanomboka tamin'ity volana Martsa ity. Raha ny fampitam-baovao 7.30 isanjaton'ireo mponina any Royaume-Uni ankehitriny no vita vaksiny fa nefitry ny valina aretina Covid-19. Dia izay mamana vaovao tamin'ity androany ity ankasiahana nanaraka izany soavatsara daholo. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.